Talata efatra amby roapolo marsa enina amby roapolo amby roa arivo ireo lohatenim-baovao avy hatrany ary. Solombavambahoaka 10 no nalana tamin'ny toerany araka ny didina avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Fitantarana gabraraka sy fandaniam-bola miopapana tamin'ireo tetikasa famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika sy ny masoandro no navoatra ny fitsarana momba ny kaonty tamin'ny tatitra nataony ho an'ny ministerany angovo sy ny akoranavo. Efa ny Turquie miatrika fampifondronana ny barean'ny Madagasikara tsy nahitana fiovana firy ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Manolotra ny araba tompoklasy sy tompokivavy manasantsika rehetra ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Namoaka fampitam-baovao ny teo anivo ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika. Fampitam-baovao izay mivaky toy izao: gouvernementa vaovao rampitso alarobia 5 amby roapolo marsa 4 amby roapolo amby roa arivo no anatanterahana ny filan-kevitra ny minisitra voalohany. Ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia mampafantatra fa rampitso alarobia 5 amby roapolo marsa 4 amby roapolo amby roa arivo no anatanterahana ny filan-kevitra ny minisitra voalohany aorian'ny fanendrenany mpikambana ao amin'ny gouvernementa vaovao. Tananarivo fa efatra amby roapolo marsa 4 amby roapolo amby roa arivo Radjason Ary Laurent mpitondra teny ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika. Dia miandry zany sika rehetra ny amin'izay fanendrena ny gouvernementa vaovao izay ara-iasa amin'ny Prime Ministre Mamitina Rajaonarison izay vao notendrena tamin'ny 10 marsa 4 amby roapolo amby roa arivo teo. Fa namoaka didy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana androany 4 amby roapolo marsa 4 amby roapolo amby roa arivo ihany manala solombavambahoaka 10 amin'ny toerany araka ny fangatahana nataon'ny filohan'ny anteny merapirenena. Nankatoavin'ny ACC zany io fangatahana io izay milaza fa tsy fanatrehana fivoriana nandritra ny fotoana maharitra teny anivon'ny anteny merapirenena no antony. Hitondra ny antsiplian'izay Olivier Andrembololo-Miaja. Ireto avy ireo solombavambahoaka 10 voakasika io didina avoakan'ny fitsarana avo momba lalam-pandroenana io no esorina tsy ho solombavambahoaka intsony. Raelianta Joseline solombavambahoaka voafito tao Antsiranana voalohany, Rantanirina Lalao solombavambahoaka voafito tao Mahajanga voalohany, Soafilira Prinsia solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Analalava, Amad solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Mitsinjo, ary ny solombavambahoaka Aroarlala Timoka Roberto voafidy tao Toliara voalohany. Raha fehezina dia tsy fanatrehan'izy ireo ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny Pirenena izay tsy nisy fampilazana mandika ny fitsipika anatiny mifehy ity androm-panjakana mpanao lalàna ity no antony nanalana azy ireo tsy ho solombavambahoaka intsony raha ny voalaza ny didina avoaka ny fitsarana avo karaisina ho toy ny nanala tena. Manoloana izay fanalana tena sy fahampangatoerana eo anivony amin'ny Pirenena izay araka ny didiny kandida larana faharoa pralisitra amin'ny isaky ny farim-piadidiana manana toerana solombavambahoaka roa no manolo azy ireo eny amin'ny Pirenena. Ho an'ny Antsiranana voalohany dia Sylvain Claude Emile, ho an'ny Mahajanga voalohany dia Erniena Tia Solofomanga, Maranty Rakotonandrasana Jean de Dieu Benjamin no ao Toliara voalohany. Toerana solombavambahoaka iray ho an'ny distrika Analalava ka ny suppléant solombavambahoaka Soafilira Prinsia Manako Jérôme no manolo toerana azy. Toerana solombavambahoaka iray ihany koa ny eo amin'ny distrika Mitsinjo ka ny suppléant solombavambahoaka Madamada Mena Onese Forte Devin no misolo toerana azy. Ny solombavambahoaka 3 tamin'ireo 5 no esorina ny nitondra ny fiarovana teo anatrehan'ny fitsarana avo momba lalam-pandroenana saingy no laviny ety farany araka ny didy izay navoakany. Zay ny vaovao avy any anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ny tetsy amin'ny fitsarana tetỳ Anosy kosa na tratrarana casier judiciaire na bulletin numéro 3 osika teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany androany. Lehilahy nirahana aka bulletin numéro 3 fanampiny no nahitana ny osika ka natao avy hatrany ny fanadiadiana teo anivon'ny firaketan-draharaha
nijerena ny nipoirana izany osoka izany. Nanamafy moa ny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany fa ny fitsarana irery ihany no afaka mamoaka ny bulletin numéro 3 ara-dalàna. Voirana Espérant, Roger Andriamanalina. Ny mpiara-miasa Vadoka nanao gazety judiciaire taty dia tonga taty zany nanao vérification an'ilay gazety judiciaire le fosika nataon'ilay mpiara-miasa Vadoka sy le anankiray vaovao nataoko dia nahitana fa osoka le nataoko satria vao nanao vérification zay hoe aloha niteneko mihitsy moa zany le mpanao an'le izy aloha mba vérififieko azy ndra misy diso ny anaran'le olona dia teo nahitan'le le fosika ty anao anankiray ty. Tazo lasa olana be mihitsy zany moa zany satria tavela taty mihitsy. Toy izay ny tranganisy teto amin'ny firaketan-draharaha ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy ka nahatratrarana ity bulletin numéro 3 na extrait ana casier judiciaire osoka ity. Ny fanadadiana ity lalahy ity no nahafantarana fa teo anivon'ny boriboritany iray eto Antananarivo renivohitra no nanaovany ity casier judiciaire osoka ity. Zava-doza ny tranga toy izao hoy ny avy eo anivon'ny firaketan-draharaha satria ny casier judiciaire irery ihany no ahafantarana fa efa voafonja ny olona iray kanefa izao efa misy manao osoka izao ary nanaovany antsoavo ho andreo olona manan-draharaha eo anivon'ny fitsarana fa ny fitsarana ambaratonga voalohany misy ny toerana nahaterahana irery ihany no manana lalana amoaka ny casier judiciaire n'olona iray. Ho anty trangandroany indray zany dia tsy tany amin'le fitsarana izy taty amin'ny fitsarana no nakany an'ilay extrait na casier judiciaire fa any amin'ny boriboritany izay tena zava-doza tokoa. Koa tsara zany mba ho fantatritsika manan-draharaha tsy tokony hijery an'ireny olona izay milaza fa mahavita manamboatra na manome an'ireny extrait na casier judiciaire reny ivelan'ny fitsarana isika mba ahafahantsika miady amin'ireo olona mpanao osoka sy ny rabateur na ny mpijirika ho itsika ka entanina zany ny manan-draharaha rehetra mba hanantona ireo tompona ndraikitra mivantana misahana an'izany fanomezana ny extrait na casier judiciaire zany eny extrait na casier judiciaire zany ny vetivety satria efa informatisé ny nay zany ohatra ny eto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany raha manatitra zany ianao ny maraina dia ny hariva no alainao ary raha ohatra ka manatitra ny hariva ianao ny apitso maraina 24 heures ihany zany dia efa mivoaka ka tsy tokony ho rebereben'ny olona tsika amin'le fahamakiana na ny akamoana hanantona fitsarana fa tokony manantona avy hatrany ny tompona ndraikitra. Efa nametraka fitoriana eo anivon'ny fampanoavana ny firaketan-draharaha ny amin'ity tranga ity anenjehana ireo olona tao ambadiky ny osoka. Ny sazy izay miandry ho an'ireo izay manao osoka dia 5 ka hatramin'ny 20 taona hatrany maizina. Sazy miaritra io fa tsy sazy miantona ka ampitaina izay fampafantarana izay mba ho fantatry n'ireo olona izay tsy mahalala dia ho antsika ihany koa izay manan-draharaha izay miara mitsikombakomba amin'ireny olona ireny dia aza diny fa tsy maintsy antsoina koa ianareo ary tsy maintsy toriana koa ianareo amin'ny voalohany mandra-pahafantaranay izay tena marina ao anatin'ireo tambazotra izay mpanao osoka izay mamoetra manaratsy ny endriky ny fitsarana malagasy. Mariana fa voarakitra ny soratra anaty rejisitra eo anivon'ny firaketan-draharaha ny fitsarana ny laharan'ireo bulletin numéro 3 rehetra nivoaka eo anivon'ny fitsarana izay afaka namarinana izany ary ahatratrarana mora foana ireo bulletin numéro 3 osoka. Fandanimbola niopapana kanefa zarara nisy nipaka tamin'ny vahoaka malagasy mpanjifa jiro sy rano no nisy teo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo teo anelanelany taona 2024 sy 2025. Ireo tetikasa famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika sy amin'ny herin'ny masoandro no tena nahitana fitantanana gabo raraka sy tsy ara-dalàna toy ny fitaovana tsy tonga akory kanefa efa nandoavam-bola ny fitantanana tsy ara-drariny sy ny tetikasa mitarazoka. Ireo no navohitra ny fitsarana momba ny kanty raha ny mahakasika ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo manokana nandritra ny tatitra Pahibemaso nataon'izy ireo vokatry ny fitsiriana sy ny fanadiadiana tatitra navoaka tamin'ny herinandro lasiny. Keita Revila.
araraka ny tatra nataon'ny fitsarana momba ny kanty dia teo nela ny taona 1 sy 5 dia nanangana tetikasa ny ministerany angovo sy ny akoranafo tetikasa angovo mandeha amin'ny solika sy tohatrano mba hamahana haingana ny olany tsy fampin'ny herinaratra. Voalohany amin'izany ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika 500 megawatt avy any Inde izay mitetana 7.1 miliara ariary saingy ny tarazoka ny asa na dia efa nisy aza ireo vola voaloha. Mandray vonina ny Jirama ny Ambohimanambola ary heritaona ny fanatanterahana ny asa natomboka tamin'ny Oktobra 2020 sy 2020. Efa tapitra voaloha avokoa ny saran'ny fitaterana ny centrale avy any Inde mankety Madagasikara. Voalohany 720 isanjaton'ny fitaterana avy any Toamasina mankaty Antananarivo. Ny tsikaritra nefa dia toy izao, tsy komity fa ny PRMP irery ihany no nisafidy ny orinasa nampanaovina ny asa, nefa orinasa manana olana ara-bola no voasafidy. Na dia ny fanarahana aza fa tsy tokony iova intsony ny vidin'io centrale io, dia mbola nampiana 2 miliara ariary mahery indray zany, satria tsy voadinika mialoha ny filana tank maromaro anodinana ny solika mavesatra izay vidin'ny Jirama eto amintsika. Nisy koa avenant mahatratra 4.4 miliara ariary mba hitaterana amin'ny fiaramanidina avy any Maurice makeny Ivato ireo bloc moteur miisa 7 izay mavesatra loatra ka tsy ho zakan'ny lalana Toamasina Antananarivo. Natobon'ilay orinasa tao amin'ny seranatsambo Toamasina indray nefa n'ireo bloc moteur ireo, dia lasa ny fanjakana indray no ny solovaikana nanao ny asa ka nifanaraka tamin'ny orinasa mpitatitra hafa mba hampiakatra an'ireo. Voatery ny andro ny fanamboarana ireo tetezana mba hazaka ireo entana mavesatra, mitentina 2 miliara ariary eo ny fifanarahana ary 100 tapitrisa mahery ny avansa efa naloha. Iray amin'ireo bloc moteur ireo ihany nefa no tonga eny Ambohimanambola hatreto ary mbola tsy nifoanana hatramin'ny Oktobra 2025 ilay avenant tsy nitaterahana. Olana ihany koa ny fandoavana ireo vidin'entana noho ny elanelany vola ariary sy ny dolara. Raha toka tatokana tsy azo ovaina ny fanarahana ho sandan'ny dolara iray rehefa mandony volan'ilay orinasa, dia novaina hatrany zany arakaraka ny fotoana nandoavana an'ireo faktura miisa 13 ka ny fanjakana hatrany no mibaby ny fatiantoka izay mitentina 9.7 miliara ariary. Tsaivana avy tamin'ny 7 Oktobra 2020 dia nanao fifanarahana tamin'ny orinasa mpitatitra an-dranomasina iray ny ministera ny fitantanam-bola mba hitaterana ireo centrale sy ireo kojakoja rehetra avy any Inde mandeha te Madagasikara izay mitentina 2 miliara ariary mahery izay vao voaloha avokoa ny vola sainga nisy ny fitantanana tsaradrariny. Arana mikasika ireo angovo azavoazina indray dia nanomboka tamin'ny taona 2020 i Madagasikara no nilaza fa hanangana tetikasa roa lehibe dia saovoka sy volobe izay heverina mokatra herinaratra manana tanjaka hatrany amin'ny 2.9 megawatt ary ny iray kosa 2.9 megawatt saingy mbola sy nanomboka kosa hatreto ny fananganana ireo tobo famokarana herinaratra roa lehibe ireo 10 taona ty aoriana. Saovoka dia mbola eo ampanaovana ny appel d'offre ny tompon'andraikitra ary volobe dia eo ampanomanana izany appel d'offre izany. Tahaka ny hoe tsy maika zany sika amany olan'ny herinaratra. Vaovao mikasika ny solika eto amintsika, isam-bolana no tonga ho Toamasina ny sambo mpamatsy solika ho an'ny Madagasikara. Raraka ny fanazavana nomen'ny tarajeneraly OMH Ravelson Sidolin dia ampy tsara ny tahirin-tsolika ho antsika hatreto ary tsy mbola misahina raha ny atao anatin'ny volana maromaro. Anisan'ny nantitra ny tery nombenombeny fa tsisy fiantraikany amin'ny famatsiana solika eto Madagasikara ny ady any Moyen-Orient satria dia anomanina isika malagasy no manafatra solika, izany hoe tsy mandalo amin'ny lalan-dranomasin'ny Détroit d'Ormuz izany. Volera Faraso, Rodriguez Afmali no nanangona ny vaovao. Manomboka mivany ny olana mahakasika ny famatsiana solika, indrindra fa ny essence super carburant 95 ho an'ny Toamasina sy ny eto Antananarivo. Ny gado natao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina ny 17 Martsa lasa teo ny sambo mpitatitra solika tsy tokony hisy intsony ny filaharam-be eny amin'ireo tobo-panjara hoy ny tale jeneraly ny OMH. Verina ny famatsiana any Toamasina
ny vokatra resahana eto moa zany dia super carburant 95 avy eo efa nanomboka niakatra Antananarivo koa ny vokatra fa fatatsika koa fa tokony tamin'ny zoma zany no tonga aty Antananarivo ny vokatra teo ihany koa moa reny andro tsy fiasana izay lavalava nanomboka tamin'ny zoma sabotsy lahady nefa na izany dia ny asany depôt fa misy fandaminana madinidinika moa zany teo amin'ireo zara solika sy ny mpitahiry no mety natonga an'le fitohitohinana madinidinika fa hitatsika ihany koa fa manomboka miverina tsikelikely ny famatsiana solika super carburant eto Antananarivo efa be da be ireo station manana ary efa vitsy ihany ngamba ny firaharana eny amin'ireny toby famatsiana solika. Isam-bolana no misy sambo tonga mamatsy solika ho an'i Madagasikara. Nilaza ny tale jeneraly ny OMH fa tsisy tokony ahina ny amin'ny tahirin-tsolika satria tsy tokony hisy fiantraikany aty amintsika ny ady ao Moyen-Orient. Tsy tafiditra amin'le Détroit d'Ormuz ny lalana andalovan'ny solika izay tonga aty amintsika fa avy any Oman. Amin'ny ankapobeny zany dia tokony tsy haninona ny famatsianantsika solika nefa mivoatra ihany koa ny toetra raha mila manaraka akaiky an'izay tsika dia arakarak'izay ny zavatra misy aty fa hatramin'izao aloha dia tsy hita hoe inona ny antony tokony hikorontanan'izay fa na izany any efa niresaka ohatran'izay ihany tsika tamin'ny farany fahitanareo ihany zava-misy no ny antony tsy miankina amintsika koa zay. Mitantana sy mifehy ny sehatry ny solika eto Madagasikara mba indrindra ny famatsiana manerana ny nosy miantoka ny maharadalana ny tsena anatiny amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny asan'ireo opérateur pétrolier mahakasika ny fanafarana ny fitaterana ary ny fitsinjarana ny solika eny amin'ireo tobi-panjara ireo amin'ny ankapobeny no andraikitry ny OMH araka ny fampatsiahivana teto. Nanao fitarainana androany ny fivondronam-ben'ny mpamboly vary manerana nosy nanambara izy ireo fa misedra faty antoka isaky ny tao mpamokarambary betsaka ireo vokatra no simba voatery amidy mora no ny fitobaky ny vary afarana avy any ivelany. Manao antso an'ny fitondram-panjakana Foibe ireto eo anivon'ny fivondronam-ben'ny mpamboly vary manerana nosy ireto ny amin'ny tokony ny nana na anafoanana mihitsy aza ny fanafarana vary avy any ivelany. Mila ampiroboroboina sy ampitomboina ny fanjifana sy ny famokarana anatiny mba hiveloman'ireo tantsaha araka ny tokony ho izy sy hanomezan-danja ny asa fambolena izay ataon'izy ireo. Ny tantsaha malagasy no tokony ampiana mafy amin'ny famokarana vary toy ny amin'ny fanoharana ara-pitaovana sy ny famitsiana masom-boly sy zezika. Anisan'ny faty antoka goavana ihany koa raha namboaran'izy ireo ny faharatsian-dalana amin'ny famoaham-bokatra ka mampitarazoka ny fanampariahana ny vokatra manerana nosy. Ny fivondronam-ben'ny mpamboly vary no nanao izay fitarainana izay. Raha fitarainana zany ny an'ny mpamboly vary dia fanatsarana ny asa kosa nefa ny an'ny mpanao asa tanana. Mpanao asa tanana malagasy 220 no nahazo fiofanana tao amin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo niaraka tamin'ny tady na ny tantsoroka avy amin'ny diaspora malagasy tao anatin'ilay tetikasa expert. Andray anjara amin'ny hetsika salon de créativité voatra izy 220 ireo hetsika izay ho atao amin'ny 17 sy 18 aprily avy izao eto Madagasikara. Angom-baovao nataon'ny Mira Andrianjafy sy Mamy Ravoavizan. Dimy folo andro no fiofanana nomena ireto mpanao asa tanana malagasy 220 mianadahy ireto ary namoaka vokatra toy izao. Mitondra zava-baovao anay zany le izy ahafantaranay hoe ohatrany zao ny boan'ny olona any tsy mitovy amin'ny eto Madagasikara koa dia ahoana ny fomba fanafangarona ny besoin olona any sy ny aty et surtout eo amin'ny resaka identité culturelle ahoana ny fomba hiadaptenao an'izay eo amin'ny marché international.
iray amin'ireo teratany malagasy roapolo mipetraka ny ivelany nanome ny fiofanany Louvain-la-Beur ao anatin'ilay tetika satady na tantsoroka ho an'ny diaspora malagasy. Ny tena mampiavaka an'ity hetsika le projet le tetikasa tena mampiavaka anazy dia tena hoe le malagasy izay mipetraka any ivelany no mitondra sy mizary izay traikefa ananany amin'le malagasy mpiray-tanindrazana eto. Inona mahasamihafa anazy raha ohatra ka mpampiofana vahiny no mandeha voalohany indrindra aloha misy elanelana eo amin'le resaka teny le fampiresana tsy afaka manome an'le izy amin'ny teny gasy fa eo koa le resaka ara-kolotsaina izany hoe za malagasy mahazo tsara ny fomba fisaina ny tsirairay dia moramora kokoa no mampita an'le izy. Misy kokoa zany le ataoko hoe fifanakekezana eo amin'le mpampiofana sy le olona hofanina fa ity zavatra ity zany tsy natao an'ny salon voatra ihany fa ho amin'ny manaraka kory zareo zany izay efa nahazo an'le fiofanana natao dia izy ndray koa no anofana olona rafa indray any arinany zay nahatonga an'ity fiofanana ity tsy nijanona teo amin'le resaka hoe famoronana sy ny resaka fanatsarana ny endriky ny zavatra voronona fotsiny fa tena hoe fampianarana koa nampianatra an'zareo zany ampiofana ny olona hafa any arinany mba tsy hiverenany hoe hiantso olona avy eo amin'ny diaspora foana anao an'le izy fa mba izy any dia efa afaka manaparitaka ny zavatra azo izy izay zavatra ny anarany. Vokatra izay ho ampiratina ao anatin'ny salon de la créativité voatra ny 17 ka hatramin'ny 18 ny volana aprily ho avy izao. Hetsika ao anatin'ilay tetikasa expertise tetikasa izay aharitra hatramin'ny taona 17 sy 20. Mahay isika malagasy amin'ny asa tanana fa mbola misongadina ihany koa isika eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Voafidy ho isan'ireo olona zato manandanja indrindra sy malaza eo amin'ny sehatra ny fanabeazana aty Afrika i Dr Asna Rakotonirainy. Izy no talen'ny EMIT na ny École Management d'Innovation Technologique ao Fianaratsoa. Notolorana mari-pankasitrahana tany Accra tany Ghana ny tenany niaraka tamina malagasy vitsivitsy araka izao hitantsika amin'ny sary izao zany. Tompony ho an'i Madagasikara ho izy ny nahafahana ny aona sy ny fampizara-traikefa tamin'ireo olona manana ny maizy azy avy amina firenena maro aty Afrika nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Misy amin'izy ireo no mpikaroka, mpampianatra, mpanabe, mpandrara, mpitondra fanjakana, ambasadoro sy ny sisa. Fotoana nahafahana ny fanakalo-hevitra ny zara-traikefa amin'ny fanabeazana mampiasa ny teknôlôjia ka antenaina hitondra vokatra tsaratsara kokoa noho ny efa vita izao fahazoany Dr Asna Rakotonirainy amboara lehibe aty Afrika izao noho ny fahaizany sy ny traikefa nanany sy ireo mpiara-miasa aminy niarany Kiondo tamin'ity hetsika ity. Ho antsika vehivavy manokana mametraka ny vehivavy amin'ny toerany ary mampivelatra hatrany antsika amin'ny asa ny Gender Links 20 taona no nijoroany aty Afrika izay manome lanja ny fampiarana ny mira lenta eo amin'ny sehatra rehetra tokony asan'ny vehivavy. Nomarina tany Afrika Atsimo ny fianana tampony teo anivon'ny Gender Links nahatonga solotena ireo firenena 40 miara-miasa aminy ka anisan'izany isika eto Madagasikara izay nanana solotena 10 be izao nandray anjara tamin'ireo sokajina fifanana samihafa natao nandritra izany fianana tampony Gender Links izany. Norsorandremanana. Foibe fandraisana fivoriana ato amin'ny Kopanang Hotel eto Johannesburg no ambom-pionana ho an'ireo solotena n'ireo firenena 40 aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika iasan'ny ONG Gender Links. Niatrika ny fiaonana an-tampony sy nanamarika ny 15 taona nijoroany Gender Links ny 17 mars tao anatin'ny firaisan-kina. Nitarika ny lanonana rehetra ny filompanorona ny Gender Links Ramatoa Colin Loe Morna nambarany fa naompy ny asa vita tamin'ny ankapobeny mifontotra amin'ny mira lenta isy ny fitoviana niady amin'ny herisetra sy ny fanili-kliana na fanavakavana mahazo ny olona marefo ady sy ny rariny fandrisihana ny vehivavy handrara sy hopitarika ny fanoanana ny tanora ampivoatra ny talentany hiantoka ho avy mamiratra izay notoanana tamin'ny tetikasa ireo. Nofariparitana koa ny asa mbola miandry ka namporisihan'ny filompanorona ny Gender Links ny rehetra
mba hanamafy ny firotsahana mba ahitana vokatra bebe kokoa azo tsapain-tanana. Nanana solotena folo i Madagasikara avy amin'ireo mpisehatra amin'ny miralenta, nampahafantatra ny asa tsara vitany tamin'ny fifaninanana. Naneho ny traikefany ny Federasiona FPFE avy any amin'ny faritra Vatovavy. Eo ny fametrahana plateforme SBC izany hoe fiovam-piasaka eo amin'ny fiarahamonina napetraka fitobevina iny kanaka tapazotra eny amin'ny communautaire dia eo ihany ny fanaovana fizarana na vulgarisation kanolona manao herisetra mifototra malaiso ny mahavavy. Nisongadana ny fifampizarana ny traikefa, ny fifanakalozana tao anatin'ny dinika an-databatra boribory nametrahana sy namaritana indray ireo paikady amin'ny asa mbola miandry ho an'ireo firenena iray sokajy hatao. Itataratra ny maha iray ao anatin'ny fahasamihafana manoloana ny ady ombonana ho amin'ny fampanajana ny miralenta ho an'ny fampandrosoana. Ho an'ny Madagasikara manokana, misandrahaka any amin'ny sehatra maro any amin'ny faritra samihafa ny asan'ny Gender Links. Nanana toerana tokoa Madagasikara satria misy kajy mpifaninanana rehetrarehetra dia misy malagasy avokoa ary dia tena niezaka ireo malagasy ireo ny zara ny asa tsara izay nataony ary tena hoe tsapa mihitsy n'izany hoe teto Madagasikara izany hoe tena tao anatin'ny tableau zany raha izay ny sarisarirazana azy ny malagasy tato anatin'ny fifaninanana. Misy ny vokatra azo tsapain-tanana ary mahavelom-bolo ny ho avy. Links misy diarina manokana tokoa tena nay satria efa 12 taona zao no miara-miasa amin'ny Gender Links izany hoe zava-dehibe tokoa izany. Be dia be ny zavatra tsara tao anatin'izay be dia be koa nefa ny olana izay tsy maintsy hoe mahitana vahaolana tao anatin'izay. Anisany nitarika ny delegasiona malagasy ary nanohana ny hevitra tsara avy amin'ireo fikambanana malagasy Ramatoa Flavienne Marson izay filohan'ny filankevim-pitantanana ny Gender Links Madagasikara. Pejy fanatanjahantena baolina kitra no andeha ho resahana. Efa ny Turquie miatrika fampifindronana ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny izay taranja baolina kitra izay amin'izao fotoana izao. Araka ny fandaharam-potoana amin'ny lalao fanomanana lalao iraisam-pirenena na ny fenêtre FIFA no anton'izay dian'izy ireo any Turquie izay. Amin'ny ankapobeny tsy nahitana fiovana firy ny listra misy ireo mpilalao izay nantsoiny ny mpanazatra Corentin Martins. Lalao roa no atao amin'izao fenêtre FIFA izao. Griffine Bakolniana. Tsy nova arak'izany ireo mpiandry Tsatobi mandrafitra ny ekipa pirenena ahitana ny Michel Ramandimbisoa Itoldo, Izaka Nirina Rakotoasimbola na Inina Jordan Dupur. Ao amin'ny vodilarana kosa no misy any Sandro ary Thomas Fontaine, Esan Kari, Andu Pelmar, Ibono Rabearvelo, avy amin'ny disciple Morgan Jean-Pierre, Mathieu Akapandi ary Irado avy amin'ny disciple ihany. Ny amin'ny irakiraka no misy any Marco Elemaharitra, Clément Couture, Beaza Randriamalala izay vovoantso indray, Ryan Ravelson, Nicolas Randriamanampisoa ary Joanne. Ao amin'ny loalaharana no misy any Tomi Iva, Arnaud Randrianantenena, Eladari izay nisan'ny zandriny indrindra mandrafitra ny ekipa, Warren Kandi, Brian Hakim Abdallah ary Nicolas Fontaine. Amin'ny ankapobeny ireo no nantsona andrafitra ao anatiny lalao roa izay tafiditra amin'ny fenetra ny FIFA no sady fanomanantena sady ihany koa ao anatiny ireo lalao iraisam-pirenena hafa ohatran'ny Bareny Madagasikara. Efa misy amin'ny ampan'ireo mpilalao no efa tonga any Turquie amin'izao fotoana izao, raha toka mbola misy kosa ny iaingy avy eto Madagasikara. Amin'ny 27 ny volana Marsa izao no tanterahana ny lalao voalohany ao anatiny izao fenetra FIFA izao ka i Kyrgyzstan no iona voalohany amin'ny Madagasikara. Raha toka ny 30 ny volana Marsa kosa Zalanga National ny Guinée no ifanandrina amintsika ao anatiny izay lalao fenetra FIFA izay.
Iverenantsika ny vaovao mikasika ny viditsolika ato anatin'ny maresaka any ivelany. Tsy mitsaha miakatra ny viditsolika maneran-tany vokatry ny ady any Moyen-Orient. Any Frantsa ohatra nanao fangatana tamin'ireo orinasa mpanadio solika ny gouvernementa frantsay mba hampitombo aingana ny vokatra voakan'izy ireo araka ity vaovao entiny avy Sorandriamampandry ity. Nanapa-kevitra ny hampitombo ny famokarana solika voadio ao an-toerana ny mpitondra frantsay manoloana ny fianjana ny toetra rà any amin'ny faritry ny Détroit d'Ormuz izay mampiakatra ny vidin'ny angovo maneran-tany. Nampitondra taratasy ho andreo mpanadio solika ny gouvernementa mba hanombanana aingana ny fahafahan'ireo ozinina mampitombo ny vokatra. Isan'izany ao amin'ny raffinerie any Gravenchon. Nanamafy ny Premier ministre Sébastien Lecornu fa ilaina ny mampiakatra ny famokarana mba hiatrehana ny krizy. Eo am-piandrazana izany, isy ny fepetra fanohanana ny vola miditra sy mivoaka ho an'ny mpisehatra amin'ny fitaterana, ny jono ary ny fambolena. Ireo sehatra ireo manko ny tena mandany solika betsaka indrindra. Na izany aza, tsy misy aloha ny fanampiana amin'ny vidin'ny lasantsy eny amin'ny tobin-tsolika ho an'ny mpanjifa tsotra. Mbola ifamalina ny fanafiana amin'ny daroka bomba eo amin'ny Iran sy Israely. Androany 7 marsa dia nandefa balafomanga maromaro namelan'ny Israely i Iran na maly avy hatrany ihany koa i Israely izay samy naharatrana sivily avokoa. Na dia hoaza ny tery sy ny tsindry ataon'ny Donald Trump filoha-amerikanina dia mbola mampiseho hery Teheran amin'ny fandefasana balafomanga izay mahatratratra amin'ny 4,000 kilometatra. Mbola hinahitatra hatrany ny ady ary mbola sarotra ny sin'ny fifampirarahana amin'izay fampitsarana ny ady any Iran sy Israël izay avy Sorandriamampandry any. De plus en plus clair, c'est que l'Iran semble avoir quand même mbola ao anatin'ny hery ny Iran na dia eo aza ndra matahora mahazo azy. Ety andaniny mampiseho ny tanjaky ny fitondrana ao Teheran ny fandefasan'ny balafomanga mahatratratra any amin'ny 4,000 kilometatra. Mandeha ny fifampiororoana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. I Donald Trump izay sady mandrahona ny andoro an'i Iran no miantso fifampiresahana. Ny zava-misy anefa dia miamaivana ny fitaovam-piarovany Iran. Ny anerin'izy ireo dia ny faharetana sy ny fahavononan'ireo gardien de la révolution. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena, eo ambavandrehetra ny Détroit d'Ormuz, ho an'ny Pentagone sy ny departementam-panjakana amerikana mbola azo fehezana ny fiatraikan'izany alohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ho an'ny Maison Blanche, i Donald Trump ny tompon'ny teny farany manoloana an'izao ady izao ary resy lahatra ny Amerikanina fa mbola izy ireo no mifehy ny fizotrany tantara. Androany ity raha toa ka tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao dia tsara ihany ny manasongadina ny vaovao izay tena nisongadina tamin'ity androany ity izany dia ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay manambara fa rahampitso alarobia 5 mars 2024 no anatanterahana ny filan-kevitra minisitra voalohany aorian'ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa. Ny ankoatr'izay dia ny didina voakan'ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay manala solombavambahoaka 10 tamin'ny toerany. Ankasitrana ary sika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana ny ekipa-niarana natontosa rahampitso mbola iaraka aminao ny tenako mametraka ny filomamandra piona mirary soarto klasy vavy.